mipetraka satria hoery ihany rehefa avy eo. Non, tsy mipetraka satria za miasa anareo ka. Ouais. Kanomboka amin'ny fotoantsika ary havana mangataka antsika mba angina kely azafady. Vita ny famonjena, koa raiso ara ny famonjena, vita ny avokoa ny zavatra rehetra, koa raiso amin'izao anio zao, amin'izao masina zao, ny famonjena izay atolotry ny tompo antsika. Izany teny izany no entinay antoko-pirafeon'ny mazava eto amin'ny FPM-Toulouse, miara-mantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izay mpamonjy antsika. Maty koa ny tompo noho ny fahotantsika. Izy izay tsy nalala ota dia efa nataony iray ota ho famonjena antsika. Vita ny avokoa ny zavatra rehetra, vita teo ny famonjena, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Iaraka hitsangantsika ary havana hamaky ny salamo faharoa amby roapolo. Manasa antsika rehetrarehetra hamaky ny salamo faharoa amby roapolo, andiny fa telo amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo, psaume 22, verset 23 à 31. Rehefa vonitsika dia rahantsika amiredina tsara amin'ny andaran'ny tompo. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, midera azy, ry tanaraky Jakoba rehetra, manomeza voninahitra azy, ary matahory azy,
ry zanak'Israely rehetra fa tsy manao tsinitsinina amin'ny maharikoriko ny fahorian'ny ory izy ary tsy mba manafy tantavany aminy fa raha mitarainy aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonana dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehany matahotra an'i Jehovah. Ihinany mitandefitra ka ho voky, hideran'i Jehovah izay mitady azy, ho vela mandrakizay anie ny fonareo. Atsiariko hiverina ho amin'i Jehovah ny faran'ny tany rehetra, ary ankohako ny otrehanao ny fokon'ny firenena samihafa. Fa an'i Jehovah ny fanjakana, ary manapaka ny firenena samihafa izy. Ihinana sy ankohako eo ny mpanefefa rehetra ambony tany, eo anatrehany ny ondrian'izay rehetra efa hidina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ahy. Isy taranaka hanompo azy, any tompo dia ho lazaina amin'ny taranaka ho avy. Isy ho avy ka hanambara ny famarinany amin'ny olona izay mbola ateraka, fa izy no nanao izany. Amen. Iarahantsika redonina ny hira fa 410 ny andiny rehetra. Tsika havana tompo dia misotranao izay ary miderina sy mankalaza ny anaranao amin'izao andro izao. Amin'ny alan'izany izany tompo no hideranay sy hanatsarainy ny anaranao masina. Nefa tompo zinona moa izay? Faonao moa izay tompo no mbola sahy midereny anaranao masina? Faonao moa izay tompo mbola sahy miantso ny anaranao? Faonao izay tompo mbola sahy mijory eto amin'n'ivon'izao tontolo izao manambara ny teninao? Nefa mbola betsaka ireo fakana ratsy, mbola betsaka ireo fahotana, ireo zavatra ratsy rehetra izay mbola tsy namboly ny tananao tompo, dia mbola mitoetra atao am-pony antsiray avy. Tsy mendrika izany izay tompo, tsy mendrika ny antso anao na dia akory azy. Bitsika toy ny vitika izay tompo, ary tsy mendrika ny antso anao. Tsy mendrika akory tompo ny andray ny famonjena izay atolotra ho anay tsiray avy amin'ny zozoma masina izao. Kanefa tompo ianao dia tonga eto amin'izao tany izao mba hanafitra ny very,
mba hanafitra ny reo mani zay niala tamin'larana zay efa nomenao anay natoronao anay tsy mendrika anaindray izany zay tompo kanefa tompo mbola atolotra ao anay maimam-pony izany mbola omenao anay foana tompo zao fotoana izao ahafanay midera sy mankalaza anao masina tompo malalo sotranao izay noho izany fitiavana lehibe zay natolonao anay izany zay nampisehonao tao amin'ny hazo fijaliana kanefa tsy mendrika an'izany zay tompo fa onakay zay tompo anao mbola mendrika andray izany teny izany andrainy izany fanavotana izany ohatry matsiaro manao tsinitsina ny anaranao zay tompo mbola tonga eto am-piangona isaka ny alahady isaka ny asabotsy manao an'izao rehetrarehetra zao ny isaky ny sampana nefa rehefa ny semaine dia manao atsiramina ny fiainana manao atsiramina ny didy folo zay nomenao anay tompo malalo manatanao torotosy mangorangoraka zay tompo ary matsiaro tokoa fa tsy mendrika an'izany fanavotana izany izay indray toy izay tompo mantanao mandaliko ny atrehanao ny fonay tompo dia tena pitehanay ary atolotra ao anao izany mba ho fanatitra velona tokoa ko mangataka ny fanao azy zay tompo mba ho etao voanay amin'izao fotoana izao atreo io izao asanay izao tompo atreo ny asan'ny feony mazava amin'izao fijerovavolombelona izao ary retolo reto tompo zay tonga iainonay retolo le tompo mba aoka mba andray an'izany famonjena izany aoka mba tena andray an'izany feno tompo ary aoka mba tsy handalo fotsiny zany teny izany fa tena aoka ny tsiraray mba tena andiny tena iaiko fa tena mpanota ny ohatrehanao ary tena andray an'izany famonjena izany tompo malalo mintsy matoky izay fa eto vonay ianao ary manatrika an'izao asa izao tompo malalo aoka ny vavaka mba hipaka hatrany ambony hipaka hatrany aminao Jesosy malalo ka raiso izany vavaka izany tompo ary valio sotranao izay tompo satria miany vavaka ianao amen zao ravana dia tonga eo amin'ny fotoana fanatritsika ho setrin'izany iry zany afaka mipetraka tsika ho setrin'ny fanatitra dia ataontsika ny hira raika amby efapolo sy efapijato ny andininy rehetra cantique 441 toutes les strophes. Rakshana Krayana.
tonga ny fotoana izay hamakitsika ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny famakian-teny dia ataontsika aloha ny hira voatondro, hira fa 205, 500 voalohany sy faharoa. Ao anatin'izany hira izany dia mangataka ireo mpandray anjara hiakatra etỳ havantrano. Ivavakatsika. Jesosy Kristy malala anay ao, mbola misaotra anao zahay mitera ary mankalaza ny anaranao masina satria noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao no mbola mahatonga anay eto. Misaotra anao koa noho ny tantananao anay tsirairay avy nandritra n'iny herinandro masina iny. Misaotra anao tamin'ny tantananao ny fampianarana rehetrarehetra. Misaotra anao tamin'ireo rehetra nomenao anay Jesosy. Ary misaotra anao koa Tompo satria nandritra izany herinandro masina izany dia nomaninao izahay Tompo handray ilay fanomezana lehibe nomenao anay 2 taona lasa izany dia ny tenanao hosorona noho ny fahotanay. Miteranao izahay noho izany Tompo malala anay ao. Tsy mendrika tokoa izahay nefa ianao dia tonga fa nilaza hoe tsy hitady ny olomendrika ianao fa ny mpanota mba hibevaka. Miteranao noho izany Tompo. Anio izahay Jesosy raha hamaky ny teninao dia mangataka ny fanahinao masina mba hilatsaka aminay tsirairay avy reto, mba tsy ho vakivakiana ho fahazarana fotsiny ny teninao Jesosy, fa mba tena hitoetra lalipaka ato anatinay ary tsy hanadino izany tenina izany izahay Tompo fa aoka hampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro. Aoka Jesosy ity zoma masina ity sy ny Paska ho avy izao mba tena ho pasiky ny fanavaozana tokoa na fiainanay tsirairay avy Jesosy. Tsy hifeteny izany isa-taona fa tena hiaina tanteraka Tompo ny nanoloranao ny tenanao sy nitsangananao tamin'ny maty. Ka miteranao noho izany Jesosy ary mangataka ny fanahinao manatrika anay tsirairay avy reto. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao tsika dia hiaraka mamaky ny teny hitantsika ao amin'ny Isaia 3:50 andininy 9 ka hatramin'ny 10 ary mbola hotohizana amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny 12. Isaia 3:50 andininy 9 ka hatramin'ny 10 ary tohizana amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika izany dia mivakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Iza no nin'ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehon'ny sandrin'i Jehova? Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo tamin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsara-tarehy haniritsika azy. Natao tsinotsinona sy nolavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra amin'ny fahoriana, ary tahaka izay tsy tian'ny olon-jerena akory izy. Natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny harentsika tokoa izy ary nivesatra amin'ny fahoriantsika,
akanjo isika kosa nanao azo kapoina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helontsika. Ny nampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nasitrana antsika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah hiatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Efa sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampangirifiry azy rehefa manolotra fatom-panomezana izy, dia hahita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia hambinina eo an-tanany. Noho ny fisasaran'ny fanahy dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy ho fahamarinan'ny mpanomboka marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny helok'ireo. Koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho, ary hizara babo amin'ny mahery izy, satria nahidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy, ary natao ho isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra amin'ny fahotany maro sady manao fifonana ho amin'ny mpanota. Mbola tohizantsika famakiana ny teny soratra masina, izany dia izantsika ao amin'ny Hebreo toko 4. Hebreo toko 4, andininy 14 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria isika manana mpisorona lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy, zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nekentsika, fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy manana ota. Koa aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Ho tahinana izay ny teny voavaky. Amen. Ho farana antsika famakiana ny teny amin'ny famakiana ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Jaona toko 7:10, andiny 17 hatramin'ny 30. Jaona toko 7:10, andiny 17 hatramin'ny 30. Rehefa hita dia vakintsika eo am-pitsanganana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitondra ny azo fijaliany dia nankany amin'ny tany atao hoe Ikarandoha, izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Golgota. Teo no nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana, ary nisy roa lahy koa niaraka taminy, iray avy teo andaniny roa, ary Jesosy teo afovoany. Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny azo fijaliana, ary izao ny voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Ary izany anaran'izany dia novakian'ny Jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny tany izay nanomboana an'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Ary voasoratra tamin'ny teny Hebreo sy Romanina sy Grika izany. Ary noho izany ny loham-pisorona tamin'ny Jiosy dia nanao tamin'ny Pilato hoe aza soratana hoe mpanjakan'ny Jiosy, fa izao izy no nilaza hoe mpanjakan'ny Jiosy aho. Pilato namaly hoe izay voasoratro dia voasoratro. Ary rehefa voaombo ny miaramila tamin'ny azo fijaliana Jesosy, dia nalaino ny fitafiany ka nozarainy efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila. Ary ny akanjony koa, fa tsy nisy vitrana ny akanjony, fa tenina iray ihany. Dia niresaka hoe izy: azambatriarintsika, fa aoka hilokantsika ho an'izay ahazo azy, mba hahatanterahintsika ny soratra masina manao hoe nozarainy ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko. Izany zavatra izany nataony miaramila. Ary nijanona teo akaikin'ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria, vadin'i Klopa sy Maria Magdalena. Ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy izy tamin'ny reniny: raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra: indro ny reninao.
ary tamin'izany olo izany dia niraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka izany dia fantatr' Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay. Mba hatanteraka ny soratra masina dia hoy izy, mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy pontsy feno vinaingitra notohizany tamin'ny hisopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Amen. Miaratsiny afaka mipetrakantsika toy. Tout est accompli. Connaissons-nous réellement la valeur de cette phrase? Tout est accompli, tout est payé. Nos offenses et nos péchés nous ont condamnés aux yeux de Dieu et de son jugement. Mais Jésus a pris sur lui notre condamnation. Lui qui n'a jamais enfreint aucune loi, ni commis aucun péché, il a été fait malédiction pour nous. Il a payé nos dettes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ses souffrances et toute l'horreur que la mort a eue pour lui, nul ne peut les comprendre. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été crucifié sur la croix, tel un criminel aux côtés de véritables malfaiteurs. Il était déjà presque midi,
et il y eut des ténèbres sur tous les pays jusqu'à la 3e heure. Après les 3 heures de ténèbres, Jésus dit, « Tout est accompli », puis il rendit son esprit. Tout est accompli, rien ne peut y être ajouté. L'œuvre et la mission de Jésus sont complètes et parfaites. Lui qui est venu en tant qu'homme pour accomplir la volonté de Dieu, notre Père. Tout est accompli, tout est achevé. Jésus a suivi à la lettre la prophétie et a mené à bien sa mission de la Genèse à l'Apocalypse. Son sang a coulé pour la rémission de nos péchés. Il entra dans la mort, puis le 3e jour, il est ressuscité, donnant ainsi à ceux qui croient en lui la victoire finale. Tout est accompli.
Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi.
Bonjour à tous. Au fait, à présent, j'aimerais un peu vous raconter un peu mon histoire. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est un fervent chrétien. Il a passé sa jeunesse à évangéliser dans la rue et à être vraiment actif dans un groupe biblique universitaire. Et ma mère, elle, de son côté, est piange. Et du coup, à la maison, on avait vraiment une vie de prière, quoi. Notre quotidien était rythmé de cellules de prière tous les soirs. Tous les matins, chacun lit sa Bible de son côté. Le dimanche, on allait à l'église, tout le temps. Et moi, à 16 ans, j'étais confirmé. Et pareil, je priais un peu comme tout le monde. Et ensuite, quand j'ai eu mon bac, je suis arrivé en France. Et là, mon quotidien avait changé, au fait. Parce que j'avais l'habitude d'avoir ma cellule de prière, mon culte tous les soirs avec les parents. Et là, je me suis retrouvé tout seul. Au début, je le faisais un peu. Après, je le faisais un peu moins. Et vers la fin, je le faisais plus du tout. Mais, par contre, à l'église, j'y allais tout le temps. Et en plus de ça, comme tous les étudiants, j'ai pu connaître aussi les soirées étudiantes à Toulouse. Je me suis amusé avec les gens de ce monde et j'étais même parmi eux voir le pire parce que je faisais les pires bêtises en soirée le samedi soir et pourtant j'étais fier d'être là le dimanche matin parce que j'étais un fervent chrétien entre guillemets. Et ma vie de prière au fait se résumait à prier Dieu avant les examens ou quand j'avais des moments difficiles dans ma vie. Et ce qui était génial, c'est que des fois, il me répondait. Mais des fois, il ne me répondait pas. Et quand ça n'allait pas bien dans ma vie, j'étais là. Des fois, je m'agenouillais même dans ma chambre pour prier le Seigneur. Seigneur, Seigneur, où tu es? Et je sentais qu'il me touchait des fois. Et par contre, quand ma vie allait bien, j'avais pas besoin de lui, quoi. Et au fait, à un moment donné, le Seigneur m'a touché. Il m'a pointé du doigt et il m'a rappelé cette histoire dans l'Évangile où il y avait un mec qui approchait de Jésus qui disait « Seigneur, Seigneur, fais-moi entrer dans les portes du paradis. » Et le Seigneur lui dit « Je ne te connais pas. » Et là, ça a été le choc pour moi. Parce que moi, en fait, je me sentais chrétien par mes habitudes, par ma religiosité, par mon lien de sang même, parce que mes parents aussi étaient chrétiens. Et en fait, c'était pas ça du tout, être chrétien. Il m'a montré, le Seigneur m'a montré que être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Et alors, à ce moment-là, quand j'ai réalisé vraiment la vérité, la première réaction que j'avais, c'était de la culpabilité. Parce que dans mon péché, j'ai vu ce Jésus. C'est Dieu Tout-Puissant qui est descendu sur terre, qui a recourbé le ciel pour revêtir la condition humaine. Et lui, il n'a pas connu le péché. Et pourtant, à cause de moi et mes bêtises et ma soi-disant religiosité, il a donné sa vie. Il est mort pour que moi je puisse vivre. Et j'étais plus qu'au mal, au fait. J'étais là, Seigneur, pourquoi? J'ai commencé à culpabiliser, j'étais pas bien et je suis même arrivé jusqu'à me dire des choses mauvaises, genre Seigneur, je ne mérite pas ça. Autant mourir parce que quand je regarde l'étendue de mes fautes, je ne mérite pas que tu meurs pour moi. Moi, je n'ai jamais connu Dieu. Je suis athée. Le monde mystique et moi, ça fait deux. Mais je suis bouleversée, Quel amour, oui, mais quel amour!
donner sa vie pour des traîtres qui ne l'ont jamais aimé, qui ne l'ont témoigné que de la haine. Je reconnais maintenant que ce n'est pas une légende. Et moi, si j'avais été à sa place, à la place de ce Jésus, j'aurais tourné le dos à tous ces traîtres. Non, moi non plus, je ne mérite pas son amour. J'ai vécu dans le mensonge, la haine, le vol, l'hypocrisie, la luxure. Tout ce que je mérite, c'est de mourir. Je vous arrête tout de suite. Moi aussi, j'étais à votre place. Nous étions tous à votre place. Nous, les choristes, chacun de nous ici, nous avions été à votre place. Nous étions tous des pécheurs, de vrais brigands. On était des hypocrites. On ne mérite pas du tout l'amour de Dieu. Par contre, Jésus n'est pas venu pour sauver les justes, mais ceux qui sont pécheurs en fait. Et donc je vous demande de goûter à son amour et voir comment il est bon.
Fiana
saving. So you came and changed my life. You thought I was worth keeping. So you cleaned me up inside. You thought I was to die for. So you sacrificed your life so I can be free, so I can be whole, so I can tell everyone
Il l'a suivi pendant longtemps, mais il ne pouvait se soustraire à l'amour de l'argent et voler la bourse dont il avait la charge. Il a été facile pour Satan d'entrer en lui et de l'amener à trahir Jésus. Pris de remords, Judas s'est donné la mort, n'écoutant encore une fois de plus que Satan. Jésus fut crucifié aux côtés de véritables brigands. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'insultait en disant « N'es-tu pas toi-même le saint? Libère-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches. « Ne crains-tu pas le Créateur, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous ne recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit, « C'est en vérité que je te le dis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Peut-être avons-nous suivi Jésus depuis toujours ou depuis de nombreuses années. Cependant, nous réalisons aujourd'hui à l'image de Judas que cela n'est pas une assurance du salut, car en réalité, nous ne l'avons jamais laissé entrer et régner dans notre cœur. Nous n'avons pu nous résoudre à renoncer à l'amour de l'argent, au désir et au plaisir du monde. Peut-être avons-nous toujours été un criminel, une véritable vermine de la société, rejeté et condamné par elle. C'est pour toi, pour moi, c'est pour toi, pour moi que Jésus a donné sa vie. De l'arbre de la connaissance à l'arbre de la vie, des 30 pièces à la vie éternelle, de son trône à la souffrance amère et injuste. Un choix, un seul choix. Judas a choisi, les brigands ont choisi, et Jésus, notre Sauveur, a choisi de souffrir et de s'offrir pour accomplir la prophétie. Aujourd'hui, tout est accompli. Le Sauveur a fait sa part. Il nous dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Et toi, quel sera ton choix ? Misaotra an'Andriamanitra isika afaka niombana teto nandre nandray zany afatra zany ary inona fa nampitombo ny finoantsika ary ahafahantsika mitsena mipifaliana ny Paska. Aoka hiara-mitsangana isika andre ny afatra ary andray ny tsodrano. Hoy ny Tompo, efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Zao ny fanambarany. Fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana ary izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana kosa. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Mitahy anareo ny Tompo ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka miantra anareo. Manandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka manome anareo ny fiadanana. Raiso zany fiadanana izany ivelomy Kristy ary misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany isanandro isanandro. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo. Amen. Juste les jeunes, les chaises, il faut les mettre ici. Hein. Il y a une partie ici et une partie là-bas.